Mbola raisiko fifaliana indray ny miaraka aminao amin'ny teny ity. Manohy ny fiarahantsika mianatra ny ten'Andriamanitra isika. Efa andro telo ny rahantsika teto ary faefatra ny androany. Araka ny efa fantatrao raha efa niaraka taminay ianao ny loha hevitra izay fantohantsika dia ny hoe firy taona moa ianao. Firy taona moa ianao. Hitantsika zany ato amin'ny Soratra Masina. Fa ato amin'ny Baiboly dia napetraka io fanontaniana io ary indray mandeha nametrahana izany firy taona moa ianao. Hitantsika tamin'izany fa nisy ilay fihaonana teo amin'ny Jakoba rain'i Josefa sy Farao ary dia Farao no nanontany an'i Jakoba hoe firy taona moa no andro niainanao, na raha tsorintsika dia hoe firy taona moa ianao. Nanaitra ny Farao ny nahita ny fitsangan'i Jakoba, ny fijoron'i Jakoba, ny herin'i Jakoba efa reny tamin'i Josefa ihany. Ny tantaran'ity rain'i Josefa ity, ny zanaka nananany dia efa nieritreritra ihany ny Farao hoe efa zokiolona izany, kanefa tsy mifanaraka amin'izay ny fahitany an'i Jakoba dia nanontany izy hoe firy taona moa ianao. Nahavarinan'ny Farao ny nahita ny toe-batan'i Jakoba. Ary raha natadidy ianao dia efa nojerentsika teto ny valitenin'i Jakoba. Satria namaly Jakoba. Ary tao anatin'ny valitenin'i Jakoba no niresahany fa mpivahiny izy. Mpivahiny izy. Ary satria izy mpivahiny dia noraisiny hoe vahiny ihany izy neto amin'ity tany ity fa misy toerana any izay efa nomanina Andriamanitra ho azy. Mino hanoizantsika ny fianarana ary dia manasanao mba hiarivavaka amiko. Ray malalo misaotra anao manokana izay raha mbola afaka manohy ny fianarana, ny fanainao masina ny hitantana anay. Ary raha mbola misy elokay tsy voavela dia diovy amin'ny ran'i Jesosy izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry namako, nilaza ny tena ny fahavahiny i Jakoba ary marina izany. Fa vahiny ihany izy eto amin'ity tany ity. Ary efa avy nilaza ny tena ny mahavahiny ihany izy, izay vao niresaka ny aminy hoe 300 taona. Raha tokony ho isa zany navaly ny avy hatrany ilay fanontaniana hoe firy dia nasongadiny aloha le hoe vahiny aho. Zay ny amin'ny dikateny fototra amin'ny teny Hebreo dia le vahiny aloha no nandeha voalohany. Zay vao ity isa ity. Fa mifamadika izy io amin'ny Baiboly Malagasy le taona no mandeha voalohany zay vao le vahiny. Ka ho an'i Jakoba zany dia nasehony an'ny Farao aloha fa vahiny izy neto amin'ity tany ity. Ary rehefa aveo dia noresahany amin'izay fa 300 taona no andro nivelomany teto amin'ity tany ity. Zao anefa io 300 taona izay niveriny Farao fa efa be dia be io dia nolazain'i Jakoba fa sady vitsy izy io no ratsy. Farao zany gaga mahita an'i Jakoba hoe mbola mijoro, mbola salama, mbola matanjaka. Fa niresahan'i Jakoba eto fa ratsy ihany ny andro izay niainany. Ary le 300 izay niveriny Farao fa efa be dia be dia niresahan'i Jakoba eto fa mbola vitsy izany. Mbola vitsy izany zany taona satria tiany Jakoba mampitaina amin'ny Farao dia hoe misy fiainana mandrakizay izay nomanin'Andriamanitra sady tsara lavitra. Izay no hitantsika tamin'ny fiarahantsika farany. Fa androany isika dia hijery kosa ny toy an'ilay valitenin'i Jakoba. Ilay etapany farany zany izy hitantsika eto dia zao ny tenin'i Jakoba. Ka tsy nahatratra ny andro niainany razako tamin'ny andro nivahiny anany. Mario tsara zany fanambaran'i Jakoba izany. Fa ilay 300 taona izay niainany teto amin'ity tany ity dia resahany fa vitsy sady ratsy
dia eto asongadiny manokana le hoe tsy mba nahatratra ny taona ny veloman'ireo razany. Eto zany Jakoba dia tia ampita amin'ny Farao, tia andefa afatra amin'ny Farao. Fa ny razany Jakoba mbola niaina taona maro mihoatra lavitra zay niainan'i Jakoba. Ary tiany Jakoba nasongadina amin'ny mpanjaka Farao. Fa noho ny amin'ny fitahian'Andriamanitra azy ireo no mahatonga izany taona izany. Ka ny finoanan'Andriamanitra no nahatonga azy ireo ao anatiny izany taona maro izany sady fahasalamana izany. Ka misy afatra ankolaka nampitain'ny Jakoba amin'ity mpanjaka Farao ity. Manasanao mba anaraka ireto filaharan'ny taona ny razan'i Jakoba ireto. Rehefa niresaka Jakoba ny amin'ireto razany ireto dia zao no taonan'izy ireo izay hitantsika ato anatin'ny Baiboly izany raha mijery anao ny Genesis 5 ohatra dia mahita fa i Adama 700 taona vao maty, Seta 270, Enosy 500, Kenana 700, Mahalila 570, dia Jareda, Enoka, Metusela, Lameka. Jereo ny taonany zareo reto Enoka ihany zao nohatra ny ambany eto satria nahoana Enoka le nakarina velona ho any an-danitra fa tsy maty izy teto amin'ity tany ity. Fa reto razan'i Jakoba ireto zany dia niaina 100 taona daholo izy ireo. Ary mbola mikisaka ihany isika mijery ny toyany manomboka eo amin'ny Lameka zay niteraka ny Noa, dia jereo tsara ny taona niainany reto razan'i Jakoba ireto. Noa 570, Sema 100, dia mitoy hatrany amin'ny Naora izany. Taorian'ny safi-drano, taorian'ny Noa, dia jereo tsara fa manomboka miena ny taona nahaveloman'ny olona. Ary teo amin'ny Naora izy efa 770 izany. Ary mandra-pahatonga eo amin'ny Jakoba dia zao jereo tsara Naora 770, Tera zanaky Naora 500, Tera niteraka ny Abrahama. I Abrahama kosa 570 no maty, ary Isaka rain'i Jakoba maty teo amin'ny 700 taonany. Ary Jakoba kosa maty teo amin'ny 770 taonany. Ka eto zany dia marina ny tenin'i Jakoba fa tsy nahatratra ny taona ny razako aho, fa mbola vitsiny azy raha ampitahaina amin'izy ireo. Ny dadany aza 700 taona ny maty, dadabeny 570 taona. Tena hoe nanana taona maro ny ainany. Ka eto Jakoba dia mampita hafatra amin'ny Farao. Fa raha mino an'Andriamanitra ka manankina ny fiainany amin'Andriamanitra, manaraka ireo toromarika izay nomen'Andriamanitra, dia misy akony eo amin'ny fiainana izany. Satria ireo razan'i Jakoba ireo dia samy nino an'Andriamanitra avokoa, ka nisy akony teo amin'ny fiainan'izy ireo teo amin'ny fahavelomany izany finoany an'Andriamanitra izany. Zao ny voalaza ao amin'ny Salamo 90 ny 110. Jereo tsara ny fanambarana eto zay nisoratany mpanao Salamo. Hoy izy hoe 70 taona. Firy tsara hoe 70 taona. 70 taona no andro ny taonanay. 70 taona no andro ny taonanay. Ary raha tahiny mateza aza dia firy izy 80 taona. Mario tsara fa i Mosesy no nanoratra ity Salamo ity. Ary i Mosesy eto no milaza ny zavatra zay fantany. Dia miresaka izy no hoe 70 taona no andro ny taonanay. Raha tahiny mateza dia 80 taona. Dia tohizany nefa fahasasarana sy zava-poana ny voninahiny, fa mielina faingana izany ka lasa manidina
izahay. Asongadin'ny Mosesy eto zany fa zava-poana ihany ny taona havelomantsika, mandalo sy mielina ihany ny fiainantsika, fahasasarana, zava-poana ary lasa manidina ihany ny taona iainana ito amin'ity tany ity. Ary Mosesy aza tao anatin'izany fotoana zany dia manakaiky ny fahavalopolo taonana izy raha nanoratra an'ity salamo ity, dia niresaka izy fahavalopolo taona no rahamateza no andro havelomana. Noho izany dia nieritreritra Mosesy fa na izy aza raha tahiny mateza dia valopolo taona izy no domandry. Zao nefa nyteneniny eo amin'ny 2:12 niresaka Mosesy eo amin'ny 2:12 manoloana ny fahatsapana fa mandalo sy mielina ihany ny taona sy ny andro havelomantsika eto amin'ity tany ity. Hoy Mosesy, mampianara anay, eto zany lesona lehibe ho antsika, mampianara anay hanisa ny andronay azahoanay foendry. Misy zavatra ito ampianarana antsika, mampianara anay hanisa ny andronay azahoanay foendry. Tena ilaitsika ny manisa ny andro havelomantsika mba azahoana foendry. Ilaitsika no manana fahendrena amin'izao fiainana izao, fiainana zay mandalo fotsiny ihany, fiainana zay mielina fotsiny ihany. Ry namako, mila ianarako, mila ianaranao ny manana izany fahendrena izany mba aizantsika mitondra tena eo amin'ity fiainana ity. Saroviny ny resantsika teo aloha fa tsy mitovy ny fomba fiainan'ireo Egyptianina sy ny Hebreo. Ny Egyptianina tanàn-dehibe, ny Egyptianina tena manana fiainana ara-nofo be, tia fiainana zareo tao Egypta, tia mihinana, tia misotro, tia manao fiainana ary tsy mahagaga raha lahazoin'ireo karazana aretina maro ny Egyptianina. Hitantsika tany amin'ny andro voalohan-dohany izany. Fa ny Hebreo kosa zay manana fiainana voafeny fitsipika avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra no nametraka hoe inona ny tokony hohanina, inona ny tsy tokony hohanina, avy amin'Andriamanitra izany. Andriamanitra namorona ny olona no milaza hoe izao no mahasoa ny olona. Ny Hebreo nankatoy izany, ny Hebreo nanaja izany, ka tsy mahagaga raha naharitra ela zareo teo amin'ny fahavelomana raha mita amin'ny Egyptiana. Tsy nahagaga raha toka variana ny mpanjaka Farao ka nametra-panontaniana tamin'ny Jakoba hoe firy taona moa ianao, satria izy mieritreritra hoe ny antitra tao Egypta malaky reraka dia ny heverina fa mitovy amin'izay koa ny dadan'i Josefa, kanefa natanjaka Jakoba. Ry namako, amin'izao taona anao izao, amin'izay tombonandro nomeny tompo anao izay, efa mba nangataka ve ianao, efa mba nianatra ve ianao, ary efa mba nahazo ny foendry ve ianao, efa mba hainao ve ny mampiasa ampahendrena ny tombonandro izay nomenanao, sa ianao mbola tsy miasa saina loatra ny amin'izany, fa mbola mety eo aminao angamba ny hery sy ny tanjaka, mety mbola tanora angamba ny ianao dia mieritreritra hoe mbola hoela ny andro hafatesana, mbola matanjaka ka dia raraotina aloha zay azo atao. Ry namako, jereo tsara ty tenin'Andriamanitra ity, mampianara anay hanisa ny andronay azahoanay foendry. Zany no antson'ny tompo amiko sy aminao. Andao re azoto hianatra ary andao angataka mba azo foendry. Aoka sika haina raraotra ny tombontsoa mbola omena antsika, ka ampiasao ary ampahendrena ny tombonandro omeny tompo anao, ka zay fantatrao fa tsy mahasoa dia ajanony, zay fantatrao kosa fa tsara sy mahasoa dia iaino.
minoan'Andriamanitra, tsy fatiantoka ny manankina ny fiainana amin'Andriamanitra. Momba sy tahanao aniny Tompo. Mba nana fahindrena koa ianao eo amin'ny fiainana, eo amin'ny tondranao ny fiainana sy mbola omeny Tompo anao, tombonandro sy omeny Tompo anao. Iaraka hivavaka isika. Ray malala masina ny an-danitra, isaoranay ianao ny tombontsoa izay nomenao anay. Mbola nahafahanay nianatra ny teninao teto. Fa i Jakoba dia tsy toy ireo razany teo amin'ny taona nahavelomany, tsy nahatratra ny taona ny razany akory, fa somary nilatsaka raha mitaha amin'ireo razany. Ary tiana songadina teo fa notahinao ireo razany, na izy tenany koa ary. Nomenao fahindrena izy teo amin'ny fampiasana ny tombonandro nomenao azy. Zany koa no irinay mba omenao anay androany. Meo fahindrena izay raha eo, mba aizanay mampiasa ny tombonandro izay nomenao anay. Aizanay misafidy ny safidy tsara, ka izoranay amin'ny lalana tsara. Ampio izahay, ny fanainao masina ny hanampy anay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.